Ahoana indray ny famantarana ao amin'i Jesoa Kristy zany tsika zao. Nefa napiditra kely tsika teo a, fa jerentsika amin'izay famantarana ao amin'i Jesoa Kristy. Ny testamenta vaovao zany dia maneho ny fahataterahan'ny famonjena izay nambara tany amin'ny testamenta taloha. Tany amin'ny testamenta taloha zany izy a manao sary fotsiny, fa aty amin'ny testamenta vaovao izy tanteraka fahataterahan'ny famonjena izay le famonjena ny tenenina tany amin'ny testamenta taloha zay. Io famonjena io dia tanteraka ao amin'i Jesoa Kristy, io famonjena io. Sary zany ilay fivoahana tany Egypta, fa ny famonjena antsika zao no tena izy. Dia tsika nahita fahagagana maro nataon'i Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny filazantsara zany nisy fahagagana maro nataon'i Jesosy dia reny fahagagana reny manana heviny amin'ny famonjena. I Jaona moa mametraka azy hoe famantarana ho araka ny resantsika teo ohatra hoe fa nanovana ny rano divay no famantarana voalohany nataon'i Jesoa Kristy. Zay ny ilazan'ny Jaona azy, satria manana heviny amin'ny famonjena izy reny famantarana sy fahagagana ireny. Dia jery heviny anakenina tsika zany ny amin'ny famantarana sy ny fahagagana ty amin'ny Jesoa Kristy. Ny heviny voalohany ny fahagagana nataon'i Jesosy dia famantarana fahasoavana. Zay. Ohatra, Matthieu 7:14 ka hatramin'ny 9 ty manahirana antsika foana mamaky an'izy ty hoe inona raha io, ahoana koa ary zany valitenin'i Jesosy zany. Matthieu 7:14 ka hatramin'ny 9, ary Jesoa namaly azy hoe reto zany le iraka Jaona hoe ianao ve le hoavy sa mbola hafa no andrasantsika? Moa ny valiny. Jesoa namaly azy ireo hoe mandehanareo dia ambarao amin'ny Jaona zay renareo sy hitanareo zao, mahiratra ny jamba afaka mandeha ny tsara ny mandringa, diovina ny boka malady maraina natsangana maty ary toriana ny filazantsara mahantra ary sambatra zay tsy tafotohana noho ny andro. Zay valiteny. Izy sa tsy izy le izy? Zay valiteny. Afahantsika mahazo an'io aika ny tiany Jesoa Kristy ampitaina amin'io, fa i Jaona mahazo azy satria Jaona mamaky baiboly. Dia Jaona mahafantatra ny Isaia 7:5-5 fa io ka ilay tiany Jesosy ho tenenina. Isaia 7:5-5 hoe dia ampahiratina ny mason'ny jamba ary ampandrenesina ny sofin'ny marenina dia hitsambikina tahaka ny dera ny mandringy ary iobony lehilahy mona ary isy rano iboiboka any tany efitra ary isy renirano any amin'ny tany karakaina. Zay ka ilay tiany Jesosy ho tenenina io. Rehefa mijery ny contexte an'io Isaia 5:30 tsika efa natao tetony io Rehefa mijery an'io tsika ery aloha ery 7:7 dia zao no lazainy hoe ampaherezonareo ny tanana miravoravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay mitebiteby hoe mahereza aza matahotra indro Andriamanitra reo. Avy mitondra famaliana izy dia famalian'Andriamanitra, eny izy tokoa no afaka hamonjy anareo. Zay mampiseho ilay fiavian'Andriamanitra zany, fiavian'ilay Mesia zany ilay fampahiratana ny jamba sy io fampahiratana amin'ny mason'ny jamba, fampandrenesana amin'ny marenina sy ninona ireny rehetra ireny kay dia filazana hoe indro Andriamanitra tamy io zany le Mesia. Zay ny valiny, io le Mesia. Fa mila mamaky Isaia 5:30 zay vao mahazo an'io. Eto fotsiny any amin'ny testamenta taloha dia teneniny foana hoe mitondra famaliana izy dia famalian'Andriamanitra. Famaliana tsara na ratsy zany. Fa tsy niteneny io Jesoa Kristy aty amin'ny testamenta vaovao, tsy miteneny io famaliana io intsony. Dia ity koa ny tiany Jesoa Kristy tenenina amin'iny Isaia 2:1-2. Tamin'ny valiteniny amin'ny mpianatra Jaona zany Isaia 2:1-2 hoe ny fanahin'ny Tompo Andriamanitra natao amiko satria ny Tompo dia efa nanositra mba hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra, naniraka hanasitrana ny torofo izy sy hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ao an-trano maizina ho amin'ny mazava, hitory taona kasitrahan'ny Tompo ary famalian'Andriamanitsika ampionina amin'ny malahelo rehetra. Io le tenen'i Jesoa Kristy reto. Fa
any amin'ny testamenta taloha izy miteny foana hoe andro famalian'Andriamanitra tsika fa Jesosy tsy nitenen'ireny zay. Ireo rehetrareo zany le famantarana manaraka ny vaovao mahafaly. Ty le vaovao mahafaly hitory-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Tamintsika nianatra Isaia dia efa nitenenina zany dia afaka mijery ihany nareo. Reo le mahiratra ny jamba mitsangana ny maheno ny marenina miteny mona dia famantarana manaraka ny vaovao mahafaly. Any hoe paoma sarin'le famonjena ao amin'ny Jesoa Kristy io. Ary zay no mampiavaka azy amin'ny testamenta taloha, satria ao amin'ny testamenta taloha dia miresaka fitsarana foana izy le fahamaliana, fa atao amin'ny Jesoa Kristy tsisy en'izay intsony. Zay le mahafahasoavana azy, tsisy en'le fitsarana intsony fa fahasoavana ny eo. Zany hoe tsika raha mendrika ho tsaraina dia famonjena no azotsika. Ka sarin'izay famonjena ao amin'ny Jesoa Kristy zay zany le izy ny fahasoavana dia hoe fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika. Dia zay ny zavatra nataon'i Jesoa Kristy, sary famantarana ny fahasoavana. Faharoa, ny fahagagana nataon'i Jesosy rehetra ihany koa, indrindra zany rehefa manasitrana izy dia mbola famantarana amin'le fanasitranana feno. Tsy mbola izy io zao fa mbola paoma fotsiny reny nataony reny, paoma fotsiny reny, fa ho avy le fanasitranana feno. Zay le tiany aseho ao anatin'le izy. Ohatra marika toko 2:1 ka hatramin'ny 12. Marika toko 2:1 ka hatramin'ny 12 le tantaran'i Jesoa Kristy mampianatra ao an-trano dia feno le trano, tsisy hidirana intsony. Dia nisy olona efa dany tondra olona marary paralysisa dia nandoaka rindrina izy tafitrano dia nampidininy teo le marary. Zay ny contexte ny marika toko 2 io. Dia 5 tsy vakitsika daholo izy rehetra tsiny. Ary Jesosy no nahita amin'ny finoan'ireo dia niteny tamin'le malemy hoe anaka voavela ny elokao. Le Jesosy ao manao zavatra matory eo nentina nandohana tafitrano mihitsy ny asitrana an'le marary mitanjona. Fa ho an'i Jesosy le fanasitranana an'le marary paoma. Ny ilain'le marary anaka voavela ny elokao. Amin'izao fotoana izao ny ilain'ny olona dia sitrana, tsisy rarahina izany mihitsy. Vadika ny fiainana, anaka voavela ny elokao. Ary nisy mpanora-dalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana le tia no miteny toy izany, teny ratsy izy. Izy amin'ny mavela elo afa-tsy ray ihany dia Andriamanitra. Satria tsy fantany hoe Andriamanitra io Jesosy io. Enimenina izy. Dia namaly amin'izay Jesosy hoe inona moa mora kokoa? Milaza n'le malemy hoe voavela ve ny elokao sa milaza hoe mpitsangana batao mifandrinao dia mandehana? Inona mora kokoa? Milaza hoe voavela ny elokao mora kely zany. Nisy malalanga voavela io sa tsy voavela fa io mbola midaboka amin'ny tany eo ihany. Mora kely zany. Sarotra ny teny hoe batao mifandrinao dia dana mandeha nefa olona marary paralysisa le marary. Zay ny sarotra kokoa. Dia ozy izy hoe fa mba ho fantatra reo fa ny zanak'olona dia afaka manao fanasitranana feno, manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka. Dia ozy izy tamin'le marary paralysisa hoe voavela ny elokao. Vita pitahan Jesosy mihitsy tsika gaby ty Jesosy ty raha mpanao bolina Messia mihitsy io. Enao miandry anazy anasitrana voavela eloka ny tenenina. Enao miandry azy amela eloka hoe ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka. Dia inona indray ny ataony? Tsangana batao mifandrinanao. Amitapitaka mihitsy. Zay. Satria ilay mitsangana batao mifandrinanao paoma. Azitsika fa ny tena zava-dehibe dia ilay famelana eloka. Zay ny fahefanananan'i Jesosy. Manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka izy. Dia noho izay fahefanananany zay dia tsisy dikany aminy ilay hoe batao mifandrinao dia mitsangana. Tsisy dikany amin'izay. Nen'olona inona ny tadiavin'ny olona? Le mitsangana eo. Fihinena mitsangana eo raha maty ihany mbola atory eo ambony fandriana vato ihany io rehefa avy eo so dia verina rehefa mitsangana eo dia mbola hitany hatramin'izao verina matory eo fandriana vato ihany io.
paoma ho azany tsy maharitra zany maharitra ny famela-keloka satria mandrak'izay rehefa voavela eloka. Marika 7:9-5 tonga tao Jeriko izy ireo. Ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mimpianany sy vahoaka betsaka dia nisy jamba mpangataka mipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo zanaky Timeo. Noho nyreny fa indrainy Jesosy avy any Nazareta dia niantso mafy izy hoe ry Jesosy zanaky Davida ô mamondrafo amiko, fa maro no nyteny mafy azy mba hanginy. Asa razonareo manao maly io ho an'izay manaraka manao maly io. Le jamba ndray no mahalala hoe zanaky Davida, Mesia ny dikan'izany zanaky Davida zany, Mesia io Jesosy avy any Nazareta io. Fa le mahiratra naninona maro no nyteny mafy azy mba hangina aza manelingelina, nefa le Mesia tonga amonjy. Maika ny antso mafy izy hoe ry zanaky Davida ô mamindrafo amiko. Dia nijanony Jesosy ka niteny hoe antso le jamba. Dia niantso azy ny olona ka niteny taminy hoe matokiny tsangana fa miantso anao izy. Dia navelany teo ny akanjony ivelany ka nitsambotra nakeo amin'i Jesosy izy. Aroa Jesosy tamin'ny inona ny tianao ataoko aminao? Dia mba hiratako izy izy. Dia ny finonao no efa nahavonjy anao izy Jesosy mahiraty tonga dia nahiratra izy. Eto zany efa sary-paoma fotsiny le mahiratra, fa ity jambo ity efa nahiratra talohan'le olona be dia be nanaraka an' Jesosy satria efa nafantatra hoe izy no zanak'Andriamanitra. Jaona 7 koa ne tantarana jamba anankiray, jambatra ny ekibondreniny. Fa tamin'ity le nanao fety Jesosy dia nirorany dia nataony tamin'ny masony. Jaona 7. Dia jereo ny tenenany azy ato. Avy eo le jamba io rehefa nahita dia ozy hoe tsy haiko zany ozy izy fa mifantatra dia zao jamba taloha dia mahiratra ankehitriny. Hira tena tsara zany jamba taloha fa mahiratra ankehitriny. Fa tsy jamba zany nareo taloha, fa jambonareo taloha. Azitsika jambotsika taloha dia mahiratra tsika zao. Ity le ila azavainy azy. 7:30 sy 1:40 o Jesosy ho fitsarana na tongavako eto amin'izao tontolo zao, mba hiratra ny tsy mahiratra fa mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Zay le izy. Donc misy ny atao hoe mahiratra dia misy ny atao hoe mahiratra. Misy ny mahiratra mahita ny masony fa izy jamba amin'ilay tena fanasitranana feno, tsy mahafantatra an'i Jesoa Kristy, tsy mahazo famela-keloka. Ary misy jamba ny masony fa mahiratra ny fanasitranana fenony satria malala izy hoe io le Jesoa Kristy. Ary fariseo sasany zay teo aminy no nandre zany dia niteny taminy hoe zay koa ve mba jamba. Azo ndralay ihany ity Jesosy lazainy, misy ny atao hoe jamba, misy ny atao hoe jamba. Zay ary mahita io zay koa ve jamba. Dia hoy Jesosy raha jamba ianareo dia tsy nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny nyteny hoe mahiratra zay tsy afaka ny elokareo. Azonareo lay tena izy zany dia le famela-keloka foana le malala an' Jesosy. Fa rehefa tsy mahafantatra an' Jesosy ianao na mivandravandra ary masonao io dia jamba ianao. Zay tenen'olona mamaika anazy hoe le jamba dia iny fa nahiratra. Alleloia ary rotsaka ny rakitra. Fa tsy iny ny zava-dehibe, tsy iny ny zava-dehibe. Fahatelo, rehefa mandroaka demonia izy, amin'ny fitenitsika hoe manao délivrance na mandroaka devoly, tsy mandroaka devoly fa mandroaka demonia, Jesoa Kristy dia famantarana ny fandreseny reny hoe tena mpandresy io Jesosy io. Marika 1:4-20. Tamin'izany indrindra dia nisy olona ray teo amin'ny sinagoga izay azo mifanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy hoe mo mifaninona akory zay isanao ry Jesosy avy any Nazareta, avy indringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy ny tena azy mafy hoe manginy ianao ka miala aminy, dia nampifanitsitony io dia sy ny rehetrarehetra. Tanareo adre 5:20 le fanahy maloto zany
miteny hoe mofaninona kory zay sy ianao ry Jesoa avy any Nazareta avy indringana anay va ianao fantatry fa ianao le masin'Andriamanitra. Mahafantatra ireo ny demonia tompoko dia fahavalo efa resy tonga dia miondrika eo anatrehan'i Jesoa Kristy. Mampiseho fandresen'i Jesoa Kristy izany. Fa rehefa namoaka ny inona moa namoaka an'le nateraka ho faty dia naneo an'le Genesis 3:15 tamin'ny vidéo gasy mahay mamaky baiboly dia misy olona miteny hoe ko ahoana mbola mandroaka devolontsika nefa ny efa resy izy ka zay no fa antsika mandroaka demonia satria efa resy fahavalo efa resy tsy mila indraindrainy io fa ny sasany tsy maintsy miteny an'io isan'andro tsy maintsy manoratra an'io anaty publication foana nefa fahavalo efa resy tsy mitovy hery zany io betsaka ny olona mieritreritra hoe mitovy hery Jesosy sy ny devoly dia rehefa momba ny Jesosy ianao dia lasa mandresy Jesosy fa raha ohatra ianao tsy momba azy dia lasa resy izy. No efa resy tsy mila anao ianao no mila ny Jesoa Kristy raha te handroaka demonia fa izy tsy mila anao fa vao mahita fotsiny izy dia nofaninona kory zay sy ianao ry Jesoa avy any Nazareta avy indringana anay va ianao fantatry fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Dia ny fanitsitona ny tenan'ilay marary ny fanahy maloto dia niantso tamin'ny feo marehery vao niala taminy dia gaga ny olona rehetra ka mifanontany hoe ahoana re zao zavatra zao fampianarana vaovao misy fahefana zao fa ny fanahy maloto aza didiny dia manaiky azy zay. Fanehoana ny fandresen'i Jesoa Kristy. Jesoa Kristy lay mahery noho ny mahery. Marika 7:17 kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-trano mahery ka andrombany entana raha tsy hafatony aloha le mahery dia zay vao robainy ny ao an-tranony. Le mahery eto zany le demonia io le demonia le boditranon'olona dia ahoana ny ataony raha te hiditra ao le mahery kokoa noho le mahery zany le demonia io dia tsy maintsy misy anankiray mahery mamatotra anazy aloha dia zay vao mandrombany ao an-tranony. Jesoa Kristy zay ato izy mazava kokoa. Luka 19:20 raha ny mahery mivonona amin'ny fehidiny no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananany fa raha avy kosa zay mahery noho izy ty zany le tompotrano voalohany dikan'ny tompotrano ange dikan'ny tompotrano eny Beelzeboub dikan'ny tompotrano le Beelzeboub zany lay misitrika ao anatin'ny olona dia lasa tompony le tenan'le olona le demonia zany io mahery dia io nefa vonona amin'ny fehidiny zany miaro ny tranony io. Fa rehefa avy kosa zay mahery noho izy Jesoa Kristy io ka mandresy azy dia alainy ny fehidiny rehetra zay nitokiny ary zay azo mibaby dia nyzarainy ary zay tsy momba dia manohatra ary zay tsy miara-mamory amiko dia mampiara. Tiatsika seho eto dia zao hoe Jesoa Kristy mahery noho ny mahery. Na miseho mahery ary ny demonia dia ny famantarana fandroana demonia ataon'i Jesosy zay no natonga ny be dia be fandroana demonia tamin'ny andron'i Jesoa Kristy. Tamin'io vao nietsika daholo zalahy ary napetsehan'Andriamanitra mihitsy demonia iny apetsehan'Andriamanitra ndana-pijalio ireo fa afako apetsehan'Andriamanitra mihitsy hanehoan'i Jesoa Kristy nyery ny fandreseny hoe maivany reny eo anatrehan'i Jesoa Kristy maivany. Luka 10:17 naniraka an'le 70 lahy izy mandehana ozy izy mitory filazantsara eran'ny Israely dia mandroa demonia verina ry zalahy miverina tamin'ny fifaliana ny 70 lahy ka nilaza hoe tompo na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao tsy taitra akory Jesosy za nefa nahita ny satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka amin'ny varatra fa fahavalo efa resy ho io aza itsono any averiberina kalazaina rehefa tenitenenao foana izy dia lasa malaza zay ny atao hoe mankalaza fa efa resy io mbola tete ambony tany Jesoa Kristy dia efa nahita an'izany fa nilatsaka avy tany an-danitra. Luka 13:12 ity vehivavy zanaky Abraham ty zay efa nafatotra satana nandritra 12 taona motsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatoran'izany amin'ny andro sabata va hitanareo io zao le sarin'ilay famantarana sy fahagagana tany amin'ny testamenta taloha
tany amin'ny testamenta taloha dia andevo ny farao ny zanak'Israely fa nanao famantarana sy fahagagana Andriamanitra dia nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana. Faharoa, poma faharoa, ity vehivavy zay anak'Abrahama ty dia nafatotry Satana nandritra 12 taona fa nanao famantarana sy fahagagana Jesoa Kristy dia afaka tamin'ny fanandevozana izy na dia sabata ary. Dia misy manoratra ao gasy be eo manajany andro sabata raha zaho mamaly anao io ty zany zao le fariseusy mpanorad-dalàna ma tsy miteny hoe manajany sabata aza manao maninona nafahanao io. Dia zava-dehibe lavitra ny fanafahana ny olona voafatotry Satana io noho ny fanajana ny sabata. Zava-dehibe lavitra zany. Asan'ny apôstôly 7:7 teny amin'izay ny apôstôly zany momba ny Jesoa Kristy hoe lay Jesoa avy any Nazareta dia nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ary nandehandeha nanao sosina nasitrana izay rehetra azo ny hery ny devoly satria nomba azy Andriamanitra. Io mahery ny devoly manana hery fa Jesoa Kristy nosorany fanahin'Andriamanitra sy ny hery nandehandeha nanao sosina nasitrana ary nomba azy Andriamanitra. Jereo be dia be mihitsy ny hery ao amin'ny Jesoa Kristy fa ny hery ny devoly kely ka noho izany vo teny fotsiny izy hoe miala dia miala ny demoni maivana aminy zany. Ka ny délivrance nataon'i Jesosy zany dia fanehoany famantarana paoma fotsiny ihany amin'ny fandresen'ny Kristy. Fa zava-dehibe tiany aseho fandresen'ny Kristy fa tsy lay délivrance akory. Zany ny anaovana pub isan'andro eo zao. Faefatra ny fahagagana famantarana sy fahagagana nataon'i Jesoa Kristy koa dia famantarana ny fiainana mandrakizay. Paoma fotsiny io ny tena tiany aseho dia le fiainana mandrakizay lehibe lavitra. Maninona ny paoma? Ny paoma vao tsakoanao hoanao dia lany dia tsisy paoma tsony. Paoma mety lany fa ny tena izy fiainana mandrakizay amin'i Jesoa Kristy maharitra mandrakizay tsy mety lany. Jaona 4:4-7 ka hatramin'ny 4:15. Nisy tandapa ray tany Kapernaoma izay nanana zanaka lahy narary. Rehefa nare izy fa Jesoa efa tonga tany Galilea avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina any aminy sy anasitrana ny zanany izay efa ho faty. Dia hoy Jesoa taminy, raha tsy misy famantarana sy fahagagana ianareo tsy mba etiny mihitsika. Dia hoy le tandapa taminy, tompoko midina re dia ny tsy mbola maty ny zanako. Dia hoy Jesoa taminy, ndana mody velona ny zanakao. Nefa ny rehefa avy eo nataony ankety hatramin'ny 4:15 nataony ankety fa narary le zaza dia maty fa tamin'ny ora ny tenenan Jesoa Kristy io dia nitsangana velona le zaza. Jaona 20:30. Nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesoa teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Tsy voasoratra daholo fozy izy hoe fa voasoratra zao mba inonareo, zany hoe voasoratra ireo famantarana hita ao anaty baiboly reo ny voasoratra ny tanjony. Tsy inonareo hoe mahay manao délivrance Jesosy na mahay manasitra ny Jesosy na mahay mampanankareny Jesosy fa izany rehetrarehetra zany mandalo ihany. Fa mba inonareo fa Jesoa no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino iaina ianareo. Ilay fiainana ao amin'i Jesosy ny zava-dehibe fa ireny zavatra ireny mandalo ihany. Na marary ianao na tsy marary ho faty ihany ianao rehefa avy eo. Fa ny olona reny ny fikirany fa le fiainana ao amin'i Jesoa Kristy. Verenantsika ilay Jaona 5 lay nampitombony avy nampitombony mofo 5 sy hazan-drano 2 izy. Mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Fa raha mihinana mofo ianareo raha zanareo tany anefitra ny maty ihany naninana manare. Fa za dia hoy ireo tamin'ny tompo omeo manay mandrakarivo izany mofo izany hoy Jesoa, izany mofonainy izay manantona tsy honona ary izay mino ahy tsy angetaeta intsony. Izay ny tena fiainana izay ao amin'i Jesoa Kristy.
zay ny fiainana zay fa tsy ny mofidimy sy azan-dranoa akory ofeteny tsy mbola nisy na prospérité takan'inona ary izy mbola tsisy na vite mofidimy sy azan-dranoa dia mamen'olona na io coliseo fotsiny ary mbola tsisy nanao an'izany na mody mamitaka mbola tsisy sakory ary zalahy manao hoe toa dia vitina daholo aloha mofera boulangerie anatananarivo rehetra dia afenina ao ambadika ao dia mody mofidimy sy sardinina anakiroa mody aseho eo dia rehefa aveo rehefa zaraina dia avoaka amin'izay l izy dia zara tsy mbola nisy nanao an'izany reo e jesosy a mavita an'izany nefa ny tsisy dikany iny maty any zay mihinana an'iny ozy izy fa iny za mofinay azotsika ve dika le famantarana amin'izay za mofinay Jaona toko faraka amby folo andiny fa 5:20 tsangana tamin'ny maty lazarosy sao ny atao dralahy anjara manisy an'ira olona dia mitsitra tsy mihetsika mandritra ny 3 andro e fa rehefa afaka le sian'ira dia mihetsika an'ireny io va nitsangana tamin'ny maty fa i pasteur ridra tsy nitsangana maty mandrakandroany fa tsy nazaka Jaona toko faraka amby folo andiny fa 5:20 izany fananganana maty sy fiainana izay minoana dia maty aza dia velona indray zay le fiainana mandrakizay ao Jesosy zay tena tiany aseho fa tsy le hoe nitsangana kely dia maty any rehefa avy eo ao amin'i Jesosy na miaty aza dia mbola velona indray rehefa mino azy zay no izy ny famantarana zany tompoko dia po ndray mikepoka dia lany dia tsisy trony ho an'ny zazakely famantarana inona nataon'i Jesoa Kristy ozy izy tsika teo voalohany rehefa manao fahagagana izy dia famantarana ny fahasoavana faharoa fanasitranana feno le famela-keloka zay poman'izay fotsiny re fahagagana nataon'i Jesosy teto ambony tany reny fahatelo famantarana ny le vo nataontsika teo hoe fandresen'i Kristy ny fahaefatra dia famantarana ny fiainana mandrakizay fa mbola misy fahadimy a famantarana ny fanjakana ho avy famantarana ny fanjakana ho avy ohatrany ahoanandray izay ho an'ny testameta vaovao a ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny testameta vaovao a sady efa eo no mbola andrasana déjà et pas encore mbola tsy azonao zany sahirana foana ianao sahirana ianao n'ity fiainana ity déjà et pas encore Jesoa dia tonga ametraka ny fanjakan'Andriamanitra io no natongavan'i Jesoa Kristy nefa ny teny tsara izy hoe tsy eto ny fanjakany tsy eto amin'izao tontolo izao ny fanjakany fa ny fanjakany dia amin'ny andro ho avy zay ny averiny foana zany ka raha mino tsika zany raha mino dia efa citoyen efa pon'io fanjakan'Andriamanitra io tsika rehefa mino an'i Jesoa Kristy kanefa na dia efa pon'io ary sika mbola tsy misitraka feno an'izany fanjakana zany zay le hoe déjà et pas encore nao ne jerentsika e Jaona toko 7:20 o Jesosy hoe ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra ho tamin'ny jiosy a nefa amin'izao fotoana izao dia tsy avy nefa amin'izao fotoana izao tsy avy amin'izany ny fanjakako tamin'ny fotoana ny samborana an'i Jesoa Kristy io a Jaona toko 7:20 tsy avy eto ny fanjakako Romanina toko 7:17 atombontsika 2:20 mihitsy izy hoe fa fatatsika fa mandraka kehitriny zao mandraka kehitriny a zao zavaboary rehetra zao dia miara misento sy miara marary toy izay efa hiteraka mijaly zavaboary ary tsy zany ihany fa isika koa enina dia manana voalombokatra fanazy zany hoe efa voavonjy ary tsika dia isika koa mbola misento ao anatsika mbola mijaly tsika fahoriana ny ainatsika ty ambonin'ny tany misento ao anatsika miandry ny fananganana ka dia mifanavotana ny tenatsika tanareo tsika efa manana ny voaloam-bokatra ny fanjakan'Andriamanitra dia mifanamasina efa manana an'io tsika donc nous sommes déjà sauvés fa
isika dia mbola miseto miandro ny fanangananana ka miandro ny fanavotana nyity tenantsika ity nous ne sommes pas encore sauvés ao déjà epazao efa voavonjytsika efa mbola tsy tena voavonjy tanteraka rehefa miveriny Jesosy zay voavainy ty tenantsika ity dia ty tsy mety marary tsony tsy mety nona tsony tsy mety mitomany tsony tsy mety alay-panahy tsony tsy mety manota tsony tsy mety maty tsony zay ty vao tsy mety maty tsony rehefa miveriny eny amin'ny raha olanitro Jesoa Kristy fa zao aloha tsika mbola mijaly oatra ny zavaboary rehetra ihany zay le hoe déjà epazao mbola tsy zao le fiainana n'le izy zany ka ny olona tena manindraindra sy mijerendre zany dia efa tsy manana n'le fanantenana ho avy tsony fa miaina n'le zao nefa le zao izy marary ihany inge na miteny izy hoe 20 taona fa maty ihany inge izy mandalo famantarana mandalo paoma ny tadiaviny fahenina ny fahagagana nataon'i Jesoa Kristy koa dia famantarana ny fanandratana azy glorification élévation en Jesoa Kristy satria hitatsika fa tsy Jesosy ihany fa ny mpianany koa nanao famantarana sy fahagagana nanao betsaka anisany zany ao anaty baiboly famantarana sy fahagagana fa nanao an'izany amin'ny anarany Jesosy donc na tsy etsony ary Jesosy dia ohatrany hoe Jesosy ihany no manao anazy zay ne dikany hoe amin'ny anaran'i Jesosy ohatrany hoe izy ihany no manao an'le zavatra nefa izy efa tsy etsony inona ny antony satria ireo mpianan'ireo nomeny fahefana afaka manao an'izay fanasitranany zay dikany ny zavatra ataon'ny mpianatra zany dia manaprofo fa efa nomenan'i Jesoa Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany Jesoa Kristy ny tompon'ny fahefana rehetra dia fanehoanan'izay ny famantarana sy fahagagana nataony zareo ary zany dia hita tamin'ny alalan'ny fahatongavan'ny fanahy masina rehefa tonga ny fanahy masina dia profo zay fa efa nasandratra Jesosy efa tompony fahefana rehetra izy efa niakatra any an-danitra izy dia fanahy masina indray miaraka amintsika miaraka amin'ny mpianatra eto amin'izao tontolo izao io ny fahatongavan'ny fanahy masina zany dia maneho ny fahefany Kristy maneho ny fanandratana ny Kristy zay nylazay ny asan'ny apôstôly toko 2:7 rehefa nasandratry ny tanana kavanan'Andriamanitra izy hitanareo rehefa nasandratry ny tanana kavanan'Andriamanitra izy sady nandray tamin'ny ny fanahy masina izay nokasainy dia nandrotraka zao hitanareo sy renareo zao nasandratra nandray fanahy masina dia nandrotraka ny fanahy masina ho atsika dia rehefa manana fanahy masina tsika dia manana fanomezam-pahasoavana ihany koa afaka manao zay nataon'i Jesoa Kristy